Ny tontolon'ny fifidianana kosa no ndeha jerentsika ny Zoma lasa teo no nivoaka ny lisitra ofisialin'ny kandida afaka hifaninana amin'ny fifidianana solombavabahoaka. Faritra vitsivitsy ihany no efa nivoaka tamin'ity lisitra voalohany navoakan'ny CENIT ity, anisan'izany ny eto Analamanga. Fanadihadiana tatery ny vola lavo avy amin'ny sariny tsiry rakotarsan. Kandida mihoatra ny 700 ny hifaninana amin'ny fifidianana solombavabahoaka ao anatin'ireo distrika 13 eto Analamanga. Amin'ireo distrika ihany eto andrenivohitra dia kandida 710 ao anatin'ny lisitra ofisialy ka Antananarivo faharoa mibetsaka mpifaninana indrindra izay mahatratra 730. Ny ao amin'ny distrika Antananarivo fahaefatra kosa ny vitsy mpifaninana indrindra 720 ny kandida ofisialy ho an'ny fifidianana solombavabahoaka ho an'ity distrika ity. Toy izao manaraka izao ny isan'ny kandida hifaninana hiady ny toerana solombavabahoaka izay voafaritra roa avy isaky ny distrika enina eto andrenivohitra. Antananarivo voalohany 230, Antananarivo faharoa 730, Antananarivo fahatelo 30, Antananarivo fahaefatra 720, Antananarivo fahadimy 430 ary Antananarivo fahaenina 30. Ho an'ny distrika manodidina andrenivohitra kosa dia ny ao Atsimondrano no maro indrindra ny kandida mifaninana amin'ny fifidianana solombavabahoaka. Mahatratra 730 ny ao amin'ny lisitra ofisialy amin'ny fifidianana solombavabahoaka ho an'Antananarivo Atsimondrano, 20 kosa ho an'Antananarivo Avaradrano ary 20 ho an'ny distrika Ambohidratrimo. 20 ny mpifaninana solombavabahoaka ho an'ny distrika Manjakandriana, 20 ho an'ny distrika Anakazobe ary 20 ho an'Anjozobe. Marihana fa ho an'ny Analamanga dia 1,7 sy 10 metry sy iray tapitrisa ny sampifidy voasoratra anarana ao anatin'ny lisy fifidianana raha ny atotan'isa farany izay mivoaka ny 1 Oktobra lasa teo.